hatramin'ny 12 ora sy sasany atoandro teo dia nahatratra 220 ny antota taratasy filatsako fidina be ny tanàna sy mpanolosaina voaraindrareo avy eo anivon'ny OVEC amin'ireo commune 7 sy 100 mahakasika indrindra zany ity fifidianana be ny tanàna sy mpanolosaina ity io moa no tatitra nomen'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny senita mahakasika ny lafombaovao ny fitaterana anabakabaka mafapana ny raraha amin'izao fotoana izao mampitaraina ny mpanjifa tokoa ny fikorotanana misy eo amin'ny sidiny kompania pitaterana ery Madagasikara teboka iray izay nanamafisan'ny syndicat-ny mpiasa ao anatin'ity kompania ity ny tokony ametraha-pialany ny tale général izany manazava ny antony mahakasika ity fisina fikorotanana ity moa ny tompona andraikitra ao anatin'izany kompania izany. Matetika mikorontana ny sidiny kompania pitaterana Air Madagascar ka mampimenomenona ireo mpanjifa. Ny olana ara-teknika no mahatonga izany fikorotanana izany raha ny fanamariana izay noety ny tele général ny Air Madagascar. Eto dia ialana tsiny tokoa amin'ny mpanjifa rehetrarehetra fa dia tena mikorotana tokoa izy satria araka ny fantatritsika hoe somary voafetra ihany aloha hatreto izany zao ny fiaramanidina nampiasan'ny Air Madagascar ary faraparany teo zany dia misy an'le 737 anankiray izay sisa nanan'ny Air Madagascar amin'izao iny ary mbola nanana olana kely ara-teknika dia mazava loatra moa zany fa raha hoe aeroplanina ray amin'ireo misy amin'izao ireo zany no manana olana ara-teknika dia mikorotana daholo zany le programme sotra ray manontolo fa na izany naty zany afan'ireo zany dia niezaka moa ny Air Madagascar zany nandray nanao prise en charge sy ataoko hoe assistance an'ireo mpanjifa rehetrarehetra zany. Mikasika ny fiaramanidina vaovao indray dia ny volana martsa lasa teo no tonga ny ATR 72600 voalohany. Ny ATR afaro kosa dia tsy ho azo raha tsy any amin'ny 24 ny volana Mey raha tokony efa ho tonga tety amintsika ny volana Aprily lasa teo. Voalaza fa noho ny fanamariana ara-teknika samihafa no mahatonga izany fahatarana izany satria dia fiaramanidina voanivoaka ny usine izy io. Misy ny ezaka ataon'ny Air Madagascar, ny filakevy mpitantanana sy ny ministera PIA ampidirana aingana sy anarenana ireo fiaramanidina hoentina miasa mba hitsinjovana ny haute saison na ny fotoana tena mahabetsaka ny mpizahatany. Misy ATR anankiray zany miditra visite koa zao fa amin'ny début juin iny zany efa tokony diverina manidina indray ihany koa dia araka ny efa nambara tany aloha moa zany dia izy koa zany ataoko hoe ny module jet 737 zany di anampy ny ataoko hoe ny flotte-ny Air Madagascar zany manomboka amin'ny volana jona zao. Rehefa tonga moa ireo rehetra ireo dia tokony hitondra fanatsarana eo amin'ny fanajana ny fotoanan'ny sidina rehetra. Ny amin'izao raha ny fantatra dia tsy misy afa-tsy ny Boeing 737 efa tranain'ny Air Madagascar fa rehefa tonga ny aeroplanina vaovao sy ny 737 hafa dia zahana tsikelikely ny anala io fiaramanidina efa somary nahazo taona io. Ny fiaramanidina telo avy manaraka moa dia any amin'ny taona 724 any vao tonga. Ny tanjona dia anavaozana ireo aeroplanina rehetra ny kompania pitaterana Air Madagascar.